Faly miarahaba isika rehetra ny tenako androany moa isika dia andao raha hiresaka ny vaovao mahakasika ny artista malaza amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa ny artista malaza izay ho resantsika ato anatin'ity vidéo ity fa i Big MJ sy i Tansimena ary Ayona Edge izay vady andefa mandry ny Tansimena. Efa elaela moa isika izay no tsy niresaka ny mahakasika ny Big MJ sy ny Tansimena ary ny Ayona Edge izay hitantsika fa matetika misy fifandirana ary tsapan'ireo mpanaraka fa tena misy olana ireto mpanakanto ireto. Nanao fanambarana moa i Big MJ tamin'ity herinandro ity ka osetran'izay fanambarana izay no fakafakaintsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa manasitsika rehetra hanaraka hatramin'ny faran'ity vidéo ity. Aza dindo ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona ndreny hevitra rehetra eny anaovasika vidéo manaraka eo. Tsarovina ny like ny vidéo antsika ary aza dindo toraka sany hatrany ny abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa amin'ny sisy tao atao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampy isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Na i Big MJ na i Tansimena dia samy artista malaza ary Ayona Edge ihany koa izay vady defa mandry Tansimena dia tafiditra ao anatin'ny artista malaza ihany koa amin'izao fotoana izao. Ka ireo artista moa araky ny hitantsika foana matetika toy ny fisian'ny lela ihany, indraindray misy zavatra ifandirana, indraindray misy ny ady madinidinika fa tsy midika akory izany fandrafinana sy ny ady izany hiteraka ny hoe tsy fandevy maty na tahaka an'izany. Ka izay matetika hita amin'ireo artista ary isan'ny artista izay misy fifandirana amin'izao ankehitriny izao i Big MJ, Ayona Edge ary i Tansimena izay tena matetika mifanasa vangy ao amin'ny tambazotra Facebook ao amin'izao fotoana izao. Raha tsy hevintsika ny tantara dia nanomboka tany amin'ny fampielezan-kevitra dia efa nisy ny fanebatebahana sy ny opa sy ny maro hafa izay nisy tamin'ny Big MJ sy Tansimena izay naiky fampikasitanana mihitsy moa tamin'izany teny amin'ny seranam-piaramanidina teny talohan'izy ireo hihazo andeha hanao an'izay propagande zay. Teo ihany koa ilay resaka aviona dessin animé sy ny maro hafa izay tena tsy nahafaly ireo izay niaradia tamin'ny teny moa tamin'izany fotoana izany. Hany ka maro ireo mpanaradia sy ireo faninan'izy ireo no milaza sy maneho ny heviny amin'ilay hoe noho ny resaka politika ve no mahatonga ireto artista reto no hifandrafy tahaka an'izao. Izany hoe noho ny firehana politika tsy mitovy no mahatonga azy reto no hifandrafy satria samy niezaka nanao fampilezan-kevitra izy ireo ary samy nahazo vola tamin'ny andaniny sy ankilany avokoa. Raha toa ka nahazo hamera i Big MJ tsy ela taorian'izay dia nivaly ny an'ny Tansimena izay valin-kafatra mavaivay koa avy tany amin'ny Tansimena izay nividy hamera ihany koa i Tansimena ary naderaderany ireo mpanaradia azy fa izy dia artista mba manana ny volany ihany na dia tsy moerawera matetika aza ary na dia tsy etson'olona lehilahy mpanambola tahaka ny Big MJ dia izy dia mba isany mama boss izay izy moa zany lehiben'ireo lady boss amin'izao fotoana izao ka tena tafiditra ao anatin'ny artista azo lazaina na sy sokajiana fa manambola ihany koa i Tansimena raha eo amin'ny sehatry ny fananambola amin'ny resaka artista izay. Samy mipetraka ao Tananarivo izy roa ireto na i Tansimena na i Big MJ. Izany hoe samby ao anatin'ny tanàna iray izay matetika ahitana trangana tsy fandriampahalemana tahaky ny fanendahana sy ny sintomahery sy ny maro hafa. Ka izay indrindra no niteraka resabe tao amin'ny Facebook tao voatsela izay naparitaka i Big MJ moa na naparitaka an'izany vaovao izany tao amin'ny pejiny tao nilaza moa izy tamin'izany fa nisy nanendaka teny 67 hectara hono i Tansimena sy Ayona Edge ka raikitra ny sakoroka iny ara fa nandositra i Ayona Edge fi Big MJ tamin'izany fa i Tansimena izay vadiny tsy afaka nandositra moa dia tavela teo. Izay ny fanambarana izay nataon'ny Big MJ izay nareny vavasamby manana ihany koa izay fanambarana zay rehefa aveo nilaza vavasamby manana amin'ilay hoe inona moa zany mahamenatra raha toa ka nisy nanendaka satria faritra mahamainy iny 67 iny rehefa amin'ny alina indrindra fa eny amin'ny toerana somary antsefatsefaky eny izay amin'ny toerana tsy de mazava firy ka rariny sitsiny raha toa ka misy manendaka amin'ireny satria toerana mahamay iny 67 iny hoy vavasamby manana ka niezaka nanao fanambarana ihany koa i Tansimena setrin'izay tao amin'ny pejiny tao nilaza moa i Tansimena fa tsy maintsy hanao andirect zaho izy hanazava any zavatra tena misy marina fa tsy tiako ny manaparitaka lainga sy tsaho tahaka an'izao ary ianao mihitsy Big MJ izy ny tena fototra ny fanaparitahana an'io lainga izay afafinao ao amin'ny pejinao io amin'ilay hoe izahay nisy nanendaka sy ny maro hafa dia ivadiko lazainao fa nandositra ho izy ka tsy tiako izany
aoka ho azavaiko ho anareo zay mpanaradia ny zavatra tena misy marina. Tsy ela taorian'izay niezaka nanazava ihany koa ny mpandihy Tansimena izay Black Monica mo izany tao amin'ny Facebook ny tao nilaza izy fa tsy resaka fanendahana no nisy teny 67 fa nohony izy efa elaela zay izy somary nanao fanambarana amin'ny fahaverezan'ny telefona sy ny entany vitsivitsy izay very tao an-tranony ka rehefa natao ny localisation ilay iPhone dia teny 67 no nahitana an localisation le telefona ka izay no nahatonga any Tansimena sy Ayona Edge niaradia niarany salahy taminy nandeha nijery ny toerana izay nisy an'ilay telefona tena 67 teny vantany vohitanjareo ilay toerana dia iny fa niazakazaka niverina i Ayona Edge izay nandeha niantso ny mpitandro ny filaminana mba hafahana misambotra ireo izay navandoza amin'izay fangalarana any telefona izay fa tsy nisy resaka fanendahana akory ho izy aoka hazava tsara ny resaka mbola namafisiny Tansimena ihany koa izay fanambarany danseuse zay rehefa aveo tao ny pejiny tao araky ny vidéo izay nataony tao amin'ny pejiny tao ihany ka noho izay dia mipetraka ny vantanina anireo mpanaradia amin'izao fotoana izao raha toa ka tena nisy marina ilay fanendahana any Tansimena teny 67 hectara teny inona no mahatonga any Big MJ lasa faly dia faly maheno an'izay vaovao ratsy zay ho ireo mpanaradia any Tansimena sy ireo mpanaradia ao amin'ny Facebook ao amin'izao fotoana izao satria mantsy izany resaka fanendahana zany dia tsy ny olona iray ihany no natao ho sendra an'izany fa rehefa ianao no sendra ka tratrany tsy nampoizina amin'ny toerana mahavaivay dia mety ho tratran'izay koa ianao ka mila mailo hatrany ary tsy izay voa akory no ho latsaina na koa izay mbola tsy voa no miebiebo eraky ny tanàna fa hoe ianao mafy be sy ny maro hafa satria resaka mpangalatra io ary ny mpangalatra rehefa andehanao ny asan'izay dia efa vonina avy hatrany an-trano izy fa ianao izay ndeha hangalarany no matetika tsy vonina ary tampoka aminao foana no anaovan'izy ireo an'izay resaka fangalarana sy ny fanendahana izay ka ho fehin'izay na dia nisy ny fanendahana na dia tsy nisy ny fanendahana any Tansimena sy Ayona Edge teny 67 ho antsika rehetra izay mandalo amin'ireny lalana na koa maizimaizina sy ny be olona rehefa amin'ny arivariva ireny na koa toerana mangingina ireny mailmailo hatrany fa ny ratsy dia tsy kely lalana ary efa io no asa fiveloman'izy ireo ka raha vantany vao tsy manao izay asa ratsin'izay izy ireo mety tsy sakafo ny vady aman-janany ka efa zay ny azy ny tena asa fivelomany ka isika rehetra izay mandalo amin'ireo lalana ireo no mila mailmailo hatrany satria raha vao ny zavatra kely izay ananantsika eny no robain'olona indray mandeha dia tena marary izany ka izay no mahatonga izay avy ety Ambohidagasy miteny amin'ilay hoe mailmailo hatrany isika rehetra fa tena miharatsy ny tanàna ary raha mahita ihany koa mo ny krizy izay misy amin'izao fotoana izao maro ireo tsy mananasa na dia mananasa zany sasany dia raha mahita fa ny karama tsy zarizary nefa ny kibo tsy mba lamosina ary ny tsinay tsy mba vatsy tsy maintsy misakafo ny vady aman-janaka sy ny hankonana ka izay no mahatonga ireo olona sasany lasa tafanaonao foana amin'izay hetsika fanaovana sito mahery sy ny fanendahana olona eny amin'ny toerana mangingina izay zay ara tomboko lasy tomboko vavy ny mahakasika aniny videontsika iny sotratsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany manasa antsika anao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravina reny hevitra rehetra eny novatsika video manaraka eo azo adiny milaiky ny videontsika ary tsy rovetrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa